Falmerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tompo lohan'ny fiangonana indray ry havako. Ary alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, andeha iombona amin'ny vavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra any an-danitro. Andriamanitra tompo ty anay ianao a, Andriamanitra mihevitra anay ianao a, Andriamanitra mamindra fo aminay ianao a, Andriamanitra mitsinjo anay isan'andro, isan'ora, isa-minitra, isa-tsekondra aza. Ary tsapanay, hitanay maso sy azonay tsapaina tanana ny fahasoavana arotsakao amin'ny fiainanay. Koa misaotra sy midera ary mankalaza anao zahay. Fa amin'ity anio ity dia mbola hiaino ny sitraponao masina, arak'izay hita ao amin'ny soratra masina izahay. Koa vifanay masino, manatrehanay ary aoka ny fanainao masina izany no anazava ny teninao aty anatin'ny fonay. Dia amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ilay tompo sy mpamonjy no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika ry havako amin'ity andro anio ity dia hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 7:12, ny andininy 9 hatramin'ny 10 ihany no vakintsika. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy no amakiana ny teny manao hoe: aza avela isy tsy voaloha na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona mba amin'izay didy hafa rehetra, dia samy efa ao anatin'izao tenin'izao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ho ampitombona ho aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy, lay tompony finoantsika. Amen. Voatsela kory izay tsika ry havako nianatra makasika ny amin'ilay didim-pitiavana nomeny Jesoa Kristy, ny amin'ilay didy vaovao araka ny teniny hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eto ihany koa ary manantitrantitra izany didim-pitiavana ny namana izany ity epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tao Roma ity. Ary dia misongadina eto ny makasika ny fitiavana ny namana. Ny fitiavana ny namana. Ny fitiavana ny namana voalohany indrindra dia tsy misy fetra, ary afaka mifantoka tsika amin'ny andininy 9 amin'ilay tenin'Andriamanitra no vakintsika teo manao hoe aza avela izy tsy voaloha na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Ny fitiavana ny namana ho isika teo dia fitiavana tsy misy fetrany. Azo heverina zany ry havako malala ny fanazavana ity tenin'Andriamanitra ity fa mitrosa ara-moraly avokoa ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany, ary trosa ara-moraly atao amin'ireo sokajin'olona samy hafa manodidina antsika atao eo anivon'ny fiarahamonina, ny fanomezana haja, ny fanomezam-boninahitra, ny fandoavan-kevitra, ny amin'izay tokony adidy atao amin'ny mpitondra fanjakana, trosa ara-moraly. Izany rehetra izany dia ambaran'ny apôstôly Paoly fa tahaka ny trosa rehetra ihany misy fetran'izany. Rehefa voefanao ny hetra dia tapitra ny hetra. Rehefa atao ny fanajana
Any olona sasany dia vita ny adidinao, zany hoe ireny rehetra ireny dia adidy izay tsy maintsy atao, voafetra ihany, voafetra ny sehatra ifatorana, voafetra ny fotoana, voafetra ny toerana, satria tsy ny olona rehetra akory no anateranao zany haja ara-moraly izany. Fa mifanohatra amin'izany kosa ny makasika ny didim-pitiavana na ny fitiavana ny namana dia everina fa soatoavina mihoatra lavitra noho ny moraly takin'ny fiarahamonina zany. Io fitiavana io dia ambara fa zay nambara eto fa aza vela misy tsy voalozy afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Ny dikan'izany dia ny hoe ny fifankatiavana dia tsy tahaka ny trosa, ka misy fetrany rehefa voefa ny trosa dia tsy manan-kaloha intsony. Na raha tiantsika dia atao hoe trosa alohantsika mandra-pahafaty, mandrakizay ny fandoavantsika ny trosa. Na zany esorintsika ao anatin'ny trosa izy, ka na voaloha ny trosa dia tsy manana aloha intsony tsika, na ampidirintsika trosa mandrakizay izy ka ho tanterahana mandrakizay. Jeren'izany tsika ry havako dia mahatsiaro fa ny fenitry ny fitiavana kristianina dia ny fitiavan'ny Kristy. I Kristy ilay nity tsy misy fetra, satria aoka ho fantatsika tsara fa ako ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra dia hita niariary tao amin'i Jesosy Kristy, lay nitia tsy misy fetra ka nanolotra ny zavatra rehetra, iny fa na dia niainy aza ho an'izao tontolo izao. Andriamanitra tia tsy misy fetra no mitarika antsika koa hity tsy misy fetra na ho tia mandrakizay. I Kristy lay nanam-pitiavana tsy misy fepetra ka mampianatra antsika koa hity tsy misy fepetra. I Kristy lay nanana fitiavana tsy misy tambony ka mitarika antsika koa hanam-pitiavana tsy misy tambony. Arak'izany ry havako malala dia mazava ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy aterokalao akory ny fitiavana, ka miankina amin'izay ho ataon'ny hafa no ataonao. Tsia, tena miankina aminao mahadidio. Fitiavana dia miankina amin'ny tena fa tsy miankina amin'ny hafa. Izay ataonao amin'ny hafa arak'izany ny antsoina hoe fitiavana, fa tsy miandry izay ho ataon'ny hafa amin'ny tena. Ny fitiavana izay tenenina eto dia fitiavana tsy azo afatra, ka hoe rehefa nanome fitiavana ray fatranao ahako, eran'ny famarana ho anao, dia tokony mba manome anahy fitiavana eran'ny famarana koa ianao. Na hoe zaho efa nahefa ny fitiavako taminao dia ianao indray no tokony mba manome anahy. Tsy izany ny antsoina hoe fitiavana izay takin'ny soratra masina. Tsy adidy mantsy ny fitiavana, fa izay tokony atao izay tokony ataontsika amin'ny ankilana. Zany hoe tsy miandry ny tolotra avy amin'ny ankilana isika vao afaka hanatanteraka ny adiditsika, fa miankina mahadidio amintsika ny fitiavana. Zany no ilazana hoe aza vela izy tsy voaloha afa-tsy ny fifankatiavana ihany. Zany hoe aloavy tsy misy fetra ny fitiavana, na koa manao hoe aza oharina amin'ireo trosa izay azo aloha ny fitiavana, fa fitiavana tsy misy fetra, fitiavana mandrakizay. Ry havako malala, ho tsaroantsika fa arakaraky ny andoavantsika fitiavana amin'ny hafa no voamaika mampanakarena fitiavana antsika. Arakaraky ny andoavantsika fitiavana amin'ny hafa no voamaika mampanakarena fitiavana antsika. Ny fitiavana zany dia miainga mahadidio amin'izay ataon'ny tena, fa tsy miankina velively amin'izay ataon'ny hafa. Ny fitiavana tsy misy fetrany. Fa ny zavatra faharoa izay ho hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe ny fitiava-namana dia fahatanterahany lalàna. Ny fitiavana dia
fahatanterahany lalàna. Eo amin'ny andin'ny fahavalo ihany no hojerentsika ny tapany faharoa manao hoe fa izay tiany namany de efa nahatanteraka ny lalàna. De mbola mafisa zany any amin'ny andin'ny fahafolo manao hoe ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa de ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Ambara eto ry havako fa ny lalàna teo amin'ny jiosy dia mariky ny fankatoavan'ny vahoaka na marika mahavahoaka ny fankatoavana na ny fanatanterahana ny lalàna anankiray. Fa rehefa tonga kosa aty amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao isika de miova sata ilay lalàna, ka zary lasa ilay fitiavana no antsoina hoe fahatanterahany lalàna. Zany hoe ity fitiavana ity zany de tsy inona tsy akory fa famadiana ho fampiarana, na ho tsika amin'ny teny manao hoe mise en pratique ny didy folo na ny lalàna zay nisy tao amin'ny testamenta taloha. Tsy foana ho azy arak'izany ny lalàna. Zay hitantsika moa tany saina eo amin'ny andininy fahasivy, ireo tapany faharoa amin'ny didy folo manambara ny fitiavana ny hafa, manambara ny lalàna na ny didy tokony ho tanterahana eo amin'ny mpiarabelona. Tsy foana ho azy akory reny, fa tonga mba hatanteraka ny tenin' Jesosy Kristy hoe izao tonga ho izy, tsy tonga handrava ny lalàna fa anatanteraka. De indro hitantsika fa no tanterahan' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny lalàn'ny fitiavana, ka de ny tenany no natolony. Zany hoe navadiky Jesosy fampiarana ka tsy niandry tamin'ny teny na tamin'ny fanehoana ambava fotsiny izy, fanarahany asa de ny fanolora-tenany teo amin'ny hazo fijaliana zany. Ry havako malala, hitantsika eto zany fa ny fitiavana no indro naka ny toerany antoka amin'ny fibaikona ny lalàna, ka de tonga tanteraka ao amin'ny fitiavana ny lalàna. Ry havako malala, miantso antsika mpino kristianina rehetra koa arak'izany zany tenin'Andriamanitra zany. Rehefa tazantsika Jesosy zay tsy mipetra-potsiny na nitaza-potsiny manoloana ny fiainona ny fampiarana ny lalàna, fa indro namadika izany ho asa, de antsoina ihany koa isika mpino mba hanao ainga voalohany amin'ny fampiarana ny fitiavanamana, amin'ny fanatanterahana izany fitiavana tsy miankina amin'ny hafa fa miankina amin'ny tena izany. Antsoina ny mpino satria ny fanaovantsika ny lalàna no marika, ny fanaovantsika ny didim-pitiavana no marika amantarana fa olona mankatoa ny lalàna isika, zanaky ny fankatoavana raha teo isika. Arak'izany ary havako dia antsoiny ny tenin'Andriamanitra rehetra isika, antsoiny ny tenin'Andriamanitra tsy ho ty amin'ny teny na amin'ny lela fotsiny, fa hamadika zany amin'ny asa sy amin'ny atao. Mandeha tsy kelikely sy miandalana zany, fa izay isariako ny sainao amin'ity andro anio ity, sabotsy 17 ny volana Jona taona 2024, asehoy amin'ireo akaikinao, asehoy amin'ny manodidina anao ny ainga voalohany avy aminao, ny fampiarana ombana asa avy amintsika, mba tsy hijanona teny fotsiny ihany ny asa ny fitiavana izay ataontsika, fa fean'ny fahatanterahana zany hoy ny apôstôly Paoly, ary dia ambara fa io no ivo ny fiainana kristianina. Raha marana izao tenin'Andriamanitra izao ary tsika ry havako de izao no manao hoe averina mandrakariva fa ako ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ny fitiavantsika ny hafa. Raha tian'Andriamanitra isika de tsy maintsy mity ny hafa, tsy maintsy aseho antsika amin'ny fomba hita maso ary tsapaitanana arak'izany ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fitiavantsika ny hafa. Dia ho fiaramonina lavorary, ho fiaramonina sambatra ny fiaramonina misy atsika
rehefa mpiaritsika ny didiny fitiavana. Dia ho an'Andriamanitra ireryany ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra fitiavano, endreny atsara ny famindramponao aminay tsiraray avy, misaotra sy mideranao zahay, satria tsaronay marina tokoa fa lehibe ny fitiavanao ary miatra aminay tsiraray avy isam-batan'olona izany. Ankehitriny izay Tompo dia hianatra ny fitiavanao ka tsy aneo fotsiny izany amin'ny teny, fa anao ny ezaka rehetra hifandraisana amin'ny mpiarabelona aminay, hamadian'izany ho asa azo tsapaitanana eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia io Tompo, ny kristianina rehetra sy ny fiangonana kristianina rehetra ho varavarana misokatra anambara ny fitiavanao eran'izao tontolo izao. Fa zany koa ny vavahanay Tompo ho an'ny fiangonana rehetra amin'ny fiomanam-panahy, amin'ny fiomanana ny fo saina fanahy, hiatrika ny fanompona masina izay atao raha ampitso alahady. Apetrakay ampelantananao ny fanomponay rehetra, apetrakay ampelantananao ny fiomanam-panahynay rehetra sy ny fandaminana rehetra ilaina sy takiana hahalavorariny ny fanomponanao. Dia ankininay sy apetrakay aminao ny fandaharam-potoanan'ny fiangonanao mba ho tanteraka sy ho lavorary araka ny sitraponao. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.